tenena lehibe indray ho anay ety anoloana ety no miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tonga soa eto amin'ity toerana ity manonona ny fiadanan'i Jesosy ho amintsika rehetra tsirairay avy tonga eto. Amen. Tena tokony horom-bany izany satria tsika izay mino ihany manana an'izany fiadanana izany. Satria izay mino an'i Jesosy dia natao hoe olona kasitrahana. Halleluja. Mariky ny fanombohantsika n'izao fotoana izao dia alohantsika toa dia hideran'i Jesosy amin'ny alalan'ny fitiavan-tanana mafy be satria mendrika ho an'i Jesosy irery ihany ny voninahitra sa tsy izany ve? Halleluja. Ary te hampaherentsika manokana androany hoe raha misy antony manokana andehananao eto amin'ity toerana ity, mety ihany koa ianao vaovao vao tonga eto voalohany indrindra faly be izay mandrainao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha misy antony manokana natongavanao eto amin'izao toerana izao ny antony antomponao an'i Jesosy antony nandraisanao an'i Jesosy dia izao hoe arabaina ianao fa Jesosy nefa manoratra ny anaranao amin'ny boky ny fiainana. Tahaka an'izany koa ireo namanao efa tonga eo aloha ireo efa voavidy tamin'ny ran'i Jesosy ireo voasoratra amin'ny boky ny fiainana ny anarana. Halleluja. Raha faly ianao dia mity hahafantanana mafy satria nisy saika nitehaka tetỳ aloha tetỳ. Halleluja. Dia manasanao amin'ny anaran'i Jesosy ary hitsangana amin'ny toerana misy ianao fotoana tena sarobidy izao fotoana izao satria nahoana raha misy ny fotoana manakaja indrindra mety hoe misy olona manakaja eo azo atao ihany hoe mbola kely ihany ny aja amin'izany fa ny zavatra tena tokony ho lalina ary tena tokony ho takarinao dia ity fotoana andehananao eto isak'Alahady ity amin'ny fotoana rehetra mihitsy izay andehananao hoe tongotry ny tompo dia io ilay fotoana manakaja indrindra. Halleluja. Ahofafan'i Jesosy ny tananao satria tsy ny olona rehetra ny tonga eo tongotry ny tompo fa ianao navahana manokana dia hoy ilay teo hoe ilay nividiana lafo tamin'ny ran'i Jesosy ianao. Amin'ity androandroany ity izao tsika dia hanantona ny latabatry ny tompo rehefa avy eo fotoana tena manamarika ny antonona amin'Andriamanitra anao dia tena tokony hisaotra ianao amin'izao fotoana izao. Efa ao anatinao sahady ve ny fotorotoro, efa ao anatinao sahady ve ny amin'ity fanombohan'ny fotoana ity nefa namangorakoraka andao hisaotra an'Andriamanitra isika. Akipino mahasonofonao dia saintsaino fa tena ilay Jesosy naneho ny fitiavany tena ngeza. Halleluja. Endreza ny fitiavanao Jesosy endreza ny atsaranao. Andriamanitra lehibe indrindra ary tsy misy azo arina aminao ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay eto amin'ity toerana ity ianao. Tena Andriamanitra mahagaga satria ilay Andriamanitra atompona eto tsy hoe Andriamanitra tsy hitany masonay dia tsy fantatray hoe manahoana fa fantatray loatra ny maha izy ianao. Dia ianao ilay Andriamanitra Isaka ary Jakoba, ianao ilay Andriamanitra Abrahama, ianao ilay nanafitra ny zanak'Israely teo amin'ny tanany Egipta ka namoaka azy tamin'ny fandreseny. Izany Andriamanitra atompona eto ilay Jehova Rafa, ilay Jehova Jireh, tsisy azo arina aminao. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra marina, Andriamanitra mahagaga, ilay Andriamanitra nanasitrana nanay tamin'ny aretina anay izany Andriamanitra natonana eto amin'izao fotoana izao. Jesosy eo makasitraka tena makasitraka amin'ny fonay rehetra izay satria raha izay ny toy izao dia tsy hoe noho ny fahaizanay mikarakara ny tenanay na hoe noho ny fahaizanay mitondra stabilité ny tensionay na mety ihany koa hoe mitondra karakara ny vatanay manokana tsy izany Jesosy fa oka entry ny maha izy anay rehetra fa raha izay ny toy izao dia noho ny fahasoavanao sy ny famindraponao dia izany ny antony isaoranay amin'izao fotoana izao. Tena hoe isaoranay ary mipololotra avy ao anatin'ny fonay izany androany Jesosy eo. Makasitraka amin'ny herinay rehetra izay, makasitraka amin'ny fonay rehetra izay, makasitraka amin'ny fananay rehetra izay satria tsara loatra ianao. Mbola tombonandro tokoa izao nomenao ilay izao ahafahanay manompo Jesosy makasitraka ny amin'ilay raha nalatsaka ao, makasitraka ny amin'ny famonjena satria izany mbola mampahira anay hatramin'izao. Makasitraka tompony amin'ny fitehirizanao anay ho amin'ny fijoroana. Inonay manokana fa eto ianao androany. Amora ny fiasanao eto anay androany, ilay fonay torotoro manompo anao, ilay fitiavanay mirehitra amin'ny famponanao. Jesosy eo misandrady eto amin'ity toerana ity ary androany fanamasinao. Manasanao izay satria tsintsinona tokoa ny zavatra rehetra raha tsy teo ianao. Ary tamin'ny famoronana Andriamanitra dia niranao fanamasina nanomba ny zavatra rehetra. Eto amin'ity toerana ity dia manasanao izay miasa amin'ny fomba mahagaga. Tena hoe mamelanao miasa izay fanamasina. Mamelanao miasa eto amin'ity toerana ity izay. Mesanako ny fombanao satria tsy miovy ianao ary tsy misy tahaka anao. Angatao ny fanamasina amin'izao fotoana izao. Angatao ny fanamasina satria rehefa eto izy tsy vilivily ny fisainanao. Izy ny ameny ao anatinao rehetra. Izy ny kasika ny fonao. Ary tena mangetaeta ianao dia hiasa ao anatinao ny fanamasina.
makasitraka anao zay ary androany Jesosy raha isaintsainana amin'ny famonjenao zay dia tena tiana mafy ny amin'ity androany ity hoe tsy manana hafa mihitsy izahay, tsy manana hafa-topony izahay, aza vela izy sampina dia iray aza ao anatin'ny fonay fa tena oka itianao zay amin'ny fonay rehetra ary anamafy zay ny amin'ity androany ity fa tenenao tokoa ilay Andriamanitra lehibe ary tsy misy azo arina aminao raha manketahety ianao tena mivavaha mihitsy fa rehefa feno ny fifandraisanao amin'ny Jesosy eto dia tena tsapa fa misy fiasa masina sy mahery eto amin'ity toerana ity raha maniasa ny devoly rehetra amin'ny anaran'izay Jesosy tsy ambinina tsy manana fahefana eto amin'ity toerana ity ninona hery asa fantatray Jesosy dia izao hoe tsy misy asa nofo tanteraka eto fa ny herinao rery ihany manjaka eto. Alléluia, alléluia, alléluia. Sotranao Jesosy. Amen. Makasitraka Tompo. Afafay amin'ny fanamasina ny tanatsika. Masina sy mahery ary tsy misy azo arina aminao. Ilay mpanolotsaina, ilay mpampianatra tsara indrindra. Izany miaraka manomba n'izao fotoana izao, mameno izao fotoana izao, mameno ianao eny amin'ny toerana misy ianao eny ao anatin'ity fivoriam-bavaka ity. Ndao ary isika iaraka ilaza amin'ny Tompo androany hoe tsy manana hafa izahay afa-tsy ianao rery ihany. Marika izao fanompoana irantsika manao eto izao anatona ny latabatra ny tompontsika avy eo. Dia andao mafisitsika amin'ny Jesosy mihitsy hoe tsy manana tompo roa izahay afa-tsy ianao rery ihany Tompo. Ianao rery ihany no tomponay. Halleluja. Iaraka ilasika hoe tsy manana hafa. Halleluja. Tsy manana hafa. Ambarao amin'ny fonao rehetra. Tompoko afa-tsy ianao. Jesosy rery ihany ny rino fotsika. Jesosy makasitraka Tompo azy. Tsy misy fetra toko. Nao tsikiditra eo amin'ny vavahady amin'ny alalan'ny fisaorana mbarao ny fonao rehetra. Ho anao Tompo ny saotrako. Mbona mafisitsika amin'ny fotsika rehetra any hoe tsy manana hafa afa-tsy anao. Tsy manana Jesosy atomboka amin'ny anaranao izao fotoana izao. Tsisy miala maina eto, tsy ho maimaina izao fotoana izao satria eto ianao ilay mahatoky sy marina amin'ny teniny amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka. Aleluia, 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 aleluia. Amen. Dao tsika mbola ity tanana mafy hoan'i Jesosy fa mahafinaritra loatra izao tompontsika izao ary reto izy ny amin'ity toerana ity satria marina sy matoky amin'ny teniny izy. Ianao aloha dia mahazo manokana androany satria nahoana mamaly soa izay mazoto mitady azy Jesosy ary rehefa amin'ny fotoana rehetra mivory amin'ny anarana tahaka an'izao ny zanak'Andriamanitra dia aizy Jesosy dia aza very hipetraka eo fotsiny izy tamin'izy tahaka an'izy nandalo tetỳ tany be dia be neny nanaraka an'i Jesosy teny amin'ny toerana rehetra teny fa misy mpitazana fotsiny fahagagana fa manova tahaka ny fanompoana nataon'ilay vehivavy anankiray nandeha nandritry ny 12 taona tsy nanaiky izy raha tsy nikasika an'inona dia lesona kely anankiray fotsiny tiako tsoahana amin'izay hoe fantatrao fa eto Jesosy
dia aza apetraka fotsiny izy fa tena tovy mihitsy izay ahitanao sitraka tahaka ny zanaka anankiray manahoana ny zanaka anankiray rehefa manoloana ny ray aman-dreny sy ny zanany ao anatin'ny tokantrano mibitabitaka tederaina manao izay mety mihitsy izy ampisokatra ny fony sy ny reniny anao zavatra aminy dia tahaka an'izany koa ianao rehefa tonga eto fantatrao fa eto Jesosy dia manofa fanompoana tena ahitanao fity aminazy dia tanana mafitsika ho an'i Jesosy ifandraisana ihany koa ny mpanompony izay hitarika antsika ho amin'ny fiderahana eto. Atao mafy ny teka ho an'i Jesosy asiorakora-pifaliana ho an'i Jesosy ihany voninahitra. Halleluia! Ampifaliana trany no hanamafisana ny fiadanana ho antsika izay tonga eto sy ho antsika izay ho tokantrano ao fiadanan'ny tompony eo amintsika. Amen. Dia mba hamparesika ny genao akaikinao dia jereo tsara izy dia teneny hoe tena hita misy ianao hoe feno fiadanana hoe ho marina aminao ane izany. Halleluia! Andaontsika iorakoraka ho an'i Jesosy satria izy manome fiadanana. Halleluia! Dia tena aminao androany hoe ianao io ane dia tena olona manana ny valeur satria novidiana lafo tamin'ny rahan'i Jesosy. Le raha tsisy kilemany, tsisy fapetipettonany, tsisy fahotanany na amin'izay no atao ambony azy fijaliana. Ary io rahan'i Jesosy io mbola tsy maina fa lena ampy mizara ho anasy ianao hitondra fandresena, hitondra fambiazana ary andresy hery ho fakapana rehetra noho ny amin'ny rahan'i Jesosy. Androany mpandresy ianao satria no le rahan'i Jesosy dia tonga mpandresy ianao. Amen. Halleluia! Zay mpandresy rehetra dia andaontsika hiteka ho an'i Jesosy. Amen. Ary voalaza zany any amin'ny Koritianina voalohany toko 5:10 andininy fa 5:70 milaza toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koritianina voalohany 15:57 fa isaorana ny Andriamanitra izay nanome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy tompontsika. Ilay Andriamanitra dia nanome antsika ny fandresena ho azy ho anao mpandresy ianao sa zany ve andaontsika hideran'Andriamanitra ame voninahitra anazy atovy amin'ny fonao rehetra ny fiderana ho fanomezantsika voninahitra ho azy. Eo ary tompoko. Deus,
Androany tsy petrapetraka fa ikorina ao anatinao anasa zay tsaraka ny sitrapon'Andriamanitra ary tondra fandresena raha mihinana tandatsika mbola iorakora-pifaliana iderany Jesosy. Amen. Tsarofa tena sarobidina amin'ireny Andriamanitra na amin'izay Jesosy anao teo ambony hazo fijaliana. Androany any fandresena dia efa eo amiko eo amin'ny fiainanao eo amin'ny mombanao eo amin'ny ankonanao eo amin'izay mombanao rehetra ny famonjena Andriamanitra. Halleluia, misaotra anao Andriamanitra. Dia irainy ianao mena voninahitra. Halleluia, mitsaoka anao ny mpanomponao ny vahoakanao ary misaotra Jesosy noho ny famonjena lehibe izay natolotra ao teo ambony hazo fijaliana. Tsara loatra ianao, tsara loatra ianao. Niady ho anay ianao Jesosy eo. Amen. Tena niady ho anay ianao. Misaotra manome voninahitra. Halleluia. Não me fantese, Nyarusina na piano, Sakaiza culpa na vucha, a sua não me ana cuidará com ela. Lei bendita Yano, Amen. Lei bendita Yano, nada não no yuche, a banquina ni taucha. Não me fantese, ele não me medite, e tu bacate se otiza, a sua não me aina cuidará com ela. Aleluia, FIvoriam-panafahana, RHEFI
nentinao ny fandreseny fanatenao ny fireneny fahasoaranao miaina guiderako anao. Halleluja fanandresy anao Halleluja Jesosy anao nandresy vita. Ianao rery Jesosy ianao navitan'izany misaotra anao misaotra anao famonjena anao fanavokana anao fangasina zay nataonao taona tsy fijaliana karazana misaotra anao zay mamivonahitra anao zay Miambony tsy maintsy mihery Ierirehetra depotika Nentinao ny fandreseny Nandresy anao Miambony tsy maintsy mihery Ierirehetra depotika Nentinao ny fandreseny Nandresy anao Miambony tsy maintsy mihery Ierirehetra depotika Nentinao ny fandreseny Nandresy anao Miambony tsy maintsy mihery Ierirehetra depotika Nentinao ny fandreseny Nandresy anao Amen. Misaotra Fitatamias fizany Tena levona ianao Ny fasanatsy natazona Fanetinao ny fandreseny Oh yeah Halleluja fanandresy anao
dradradradrainay misy fa nandresy ianao nandresy ny fahafatesany ianao nandresy ny fahotanay ianao nandresy ny enta mavesatra rehetra nandresy ianao Jesosy io ary asianay tombo-kase amin'ny alalan'ny fanay masina ny fanay masina androany latsaka ao anatinay anamarina fa zay vahoaka anao dia mpandresy halleluia ilatsaka ny osotra ao androany ny fanay masina ameno tsirairay avy noho ny amin'ilay rano Jesosy halleluia Jesosy mpandresy ianao ny alamaina programa an-devoly ny alamaina zany satria no entinao ny fandresena no amarinina tamin'ny alalan'ny fanay masina izay iratsaka aminay tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana izao halleluia misaotra Jesosy aho kasio zay androany fenony herinao zay androany masina loatra ianao masina le razana latsaka atao ambony azy fijaliana hitondra fanasitranana hitondra hery hitondra fanavaozana ho anay tsirairay avy sa misy tompo Masinyanao anjama nicho simisini tuana sa misy masina ianao amen Masinyanao anjama nicho
Ianao ilay miova omaly anio mandrakizay. Ianao ilay masina miakoka aminao izay. Amen. Amen. Sitraka Jesosy eo. Andaka sitraka an' Jesosy amin'ny alalan'ny fahafantanantsika. Tena lehibe ty fotoana ty ravanao. Tsaroa fa tsy olona rehetra ny afaka miakohaka eo amin'ny kianja masina tahaka an'izao. Fa ianao kosa dia noho ny famonjena nataon'i Jesosy teo ambony azy fijaliana dia afaka nanao izany ianao. Makasitraha ny tompo amin'ny fonao rehetra. Makasitraha ny tompo amin'ny fanahinao rehetra. Alleluia. Makasitraka anao izay Jesosy eo. Alleluia, 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 alleluia. Saotra anao izay Jesosy. Alleluia. Alleluia. Makasitraka tompo. Sainsainy fa tena lehibe ny fitiavana nomen'Andriamanitra sy anao tamin'ny alalan'ny nanolorany ny zanany latokana. Te hampatsiahanao ny tantara tany amin'ny testamenta taloha anatin'izao fotoana fohy. Izao hoe raha meloka sy ny natao anatin'ny fahotana ny zanak'olombelona tamin'ny andron'ny Noa, vitan'Andriamanitra nanodringana azy. Nahita fity teo mason'Andriamanitra Noa, fa izao tsy nanakana an'Andriamanitra ny fandringanana ny zanak'olombelona izany. Tamin'ny fotoana nisy Abrahama, nisy ny Sodoma sy Gomora. Fa na dia niady mafy tamin'i Jehovah Andriamanitra hoe raha misy marina folo ve Jehovah na 10 na 80 na dia iray aza dia mbola ho haringanao izany. Fa tsy nanakana an'Andriamanitra nandringana ny zanak'olombelona tamin'ny alalan'ny afo. Fandroany tsaroanao ve fa ny zanak'Israely na dia vozona nandritry ny 70 taona tao amin'ny tany Egipta. Fa tamin'ny alalan'ilay lan'Andriamanitra anankiray nanavotana azy nivoaka tao dia Mosesy izany. Dia tafavoaka tao amin'ny tany Egipta sy ny fanadevozana ny zanak'Israely. Fa taty aoriana, mino fa tsy adononao. 2 taona lasa izay, zanany latokana mihitsy ny nafony amin'izay, nandatsaka ny ainy. Ary ilay tenao anaty Baiboly manao hoe tena ny fanehoam-pitiavana dia ny manavitra ny sakaizany, mahavonjy ny manolotra ny aino an'ny sakaizany. Tena izany ny famonjena nataon'i Jesosy asy anao. Raha marina ane dia tokony izany nandevoziny, tokony ianao no kapohany, tokony tsika rehetra ny nampijaliany. Fa maninona ara ilay zanany latokana izay tsara fitoerana tao ambony tao, nanaiky nanetry tena nidina tety mba ho famonjena sy anao dia nomboana teo ambony azo fijaliana izay Fotoam-bavaka tanteraka izany hoe miantona eo ambony azo. Fa izao noho ny fitiavany asy anao izany. Hory havanao mbola ho isalasala ve ianao? Andao hijoro, andao hanompo azy anyfontsika rehetra, andao hanamafy ny fanoloran-tenantsika amin'izao melohan'ny androtsika amin'ny latabatry ny tompo. Tena mafisy ny fanoloran-tenanao, tena tolory an' Jesosy ny fonao. Raha mety aminao dia tenenao mafy amin'i Jesosy mihitsy hoe anaraka anao foana Jesosy, tsy vadibadika tsony. Saotra ny ampitiavana lehibe izay tena lehibe nomenao ato. Tena makasitraka anao izay iray masina tsara indrindra. Tena hoe taentanao izay Jesosy. Alleluia. Oka ofenao anao izay amin'izao fotoana izao satria ianao rery any masina mahovana. Asarato ny vavaka dia tena hoe vavahafonao fena taenta, vavahafonao fena fitiavana lalan'i Jesosy. Sy fotoana izao eto izy malala ny refony taenta ao anatin'ny fonao. Aza vela ho sarisary ny famponao, aza vela ndalo ary foana ty fotoana ty fa tena vavahafonao rehetra. Alleluia. Makasitraka anao izay Jesosy. Alleluia.
Sotra fanamasina sotra Jesosy mankasitraka anao zay androany mankasitraka tompony amin'ny fitehirizanao anay mankasitraka ny amin'ny raha nalatsakao mankasitraka ny amin'ny famonjena nataonao Jesosy fa tena fitiavana lehibe tokoa zany tena fitiavana lehibe tokoa zany raha tsy misy azy ary tena hoe ny tahina rehetra zay ataonao eto androany dia tsy afamainy zany fa raha mivoaka eto ianao dia tena feno hery sady mahery ny ara-panahinao halleluja halleluja no tsiraza androany amen amen halleluja sotra Jesosy halleluja sotranao Jesosy amen le mafitaminao fa ianao irery ihany ianao ihany no navidy izany amafiso amin'ny Jesosy satria raha tsy nisy zany raha latsaka zany tsy voavotsy tahaka an'izao sasianao satria tsy voavelany ery ka zao noho ilay raha nalatsaka io dia voavelany ery tsy voavelany ery kao amen azo fijaliny le mafitaminao fa ianao irery ihany ianao ihany no navidy izany bona beritsika mampampiano hoe iny iranao iny iny iranao iny le miaretanao ilay azo fijaliny le mafitaminao fa ianao irery ihany ianao ihany no navidy izany tany ny firaisanao amin'Andriamanitra mandroso aty aloha ireo tompona andraikitra mpizara fandraisana rehetra isika rehetra kosa dia hivavaka hatrany hanamasina ny fiainantsika satria iray latabatra amin'ny tompo isaintsainana sarobidiny amin'ny famonjeny Jesosy hanadio ny fiainam-panantsika amin'ny alalan'iray ratsoan Jesosy izay tsy mbola maina afaka hanadio anao androany zava-dehibe loatra ny fanavotany Jesosy oka hifantoka ianao oka hivavaka ianao ho asika rehetra efa vita batisany rano dia mitsangana amin'ny toerana misy antsika mitoy mivavaka hatrany ao anatin'izao fotoana izao izay fotoana lehibe andraisantsika ny fanasany tompo eto anatrian Jesosy ny fiainanao amasino hatrany amasino hatrany amasino hatrany amasino hatrany Alleluia amen tompo tonga fotoana resana latabatra aminao zay fotoana lehibe sarobidy indrindra fotoana mamy indrindra amen iranay aminao alleluia alleluia amen amen nany tokantranao ianao no ny ato mandokana tsy nafanao dia afaka makamofo ianao iraisaina aminay rehefa avy eo amin'ny fandraisana izany any amin'ny tokantrano amin'ny toerana izay misy ianao
rehefa tonga any aminao mofo sy divay a dia tsy mihinana aloha ianao fa tazomy tsara dia toy izy ihany ny vavakantsika rehetra ao anatin'izany dia aoka namasy tena trany teny amin'ny tompo hoe tsy hanitsakitsaka ny ranao a Jesosy a fa sarobity amiko ilay ranao a pitiny kely a gody kely a dia efa sitrana ny fiainako a anafaka izay raha sarobity izay androany lolohaviko atapony loha omeko voninahitra omeko sandana omeko valeur amin'ity androany ity Jesosy o tsy ilay rano zanak'ondry hafa fa ny rano zanak'ondry n'Andriamanitra ilay rano Jesosy o izany no nalatsaka ho anay izany no nafoy ho anay sarobity loatra izany ambony loatra izany amen na lafo loatra ny fitianana anay ny fitianana tao fitondratena atala dia ilay rano tsy misy kilema alleluia misaotra Jesosy ankehitriny dia izao hoe izao fandraisana izao ane hitondra fahasoavana ho anay tsirairay avy na iza nihinana ny mofo androany dia andray fanasitranana niza isotro ny divay androany dia andray fahasoavana bio amin'ny fiainana amen tsofina rano hitondra fahasoavana ho anay izao firaisana latabatra aminao izao ndeto izay Jesosy 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 tsy misy mpamonjy anay afa-tsy ianao no mpamonjy anay ianao no tomponay misaotra fa nanao sorona ianao sorona enjana tsy mbola nisy nanao tahaka izany afa-tsy ianao Jesosy amen 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 alleluia 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 ndeto izahay tompo ndeto izahay tompo ndeto izahay tompo ndeto izahay makasitraka anao matsiaro fotoana lehibe tokoa izao fotoana izay iraisanay latabatra aminao atserovanay fanokapohanay tsivy amin'ny telopolo ianao ny atona fantatra olona itsonyrotsotrotika ny nofinao nitondra ireo karazana retina teo amin'ny tenanay alleluia misaotra Jesosy ny rano izay nigororona Jesosy lehibe loatra izany tsaronay ankehitriny izany sarobity loatra izany Jesosy amen amen orashari bababa ragadi bababa oriskari bababa ragadi bababa rashari bababa orismamba ragadi bababa rashari bebebe rikidi sharara bababa raskari bebebe orishari bababa ragadi bababa oriskari bebebe rabababa rashari bababa oriskari bababa rabababa orishara rabababa raskari bebebe orishiri bababa ragadi bababa orismomba ragadi bababa rashari bebe oragadi shari bababa raskari bababa oriri bebebe raskari bababa rashari bababa oriskari bebebe shara rabababa oriskaba ragadi bababa raskari bababa orishiri bebebe ragadi bababa alleluia 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 amen 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 alleluia rehefa hinana ny mofo isika dia saintsaino fapotika tahaka izany ny nofon' Jesosy tahaka ny mofo izay tsakoantsika rehefa hinana ny mofontsika androany saintsaino izany hiara hinana ny mofontsika amin'ny anaran'i Jesosy
misaotra Jesosy misaotra Jesosy misaotra ny voanapitrisy ho antsika koa izay efa nazo ny divay dia izao hoe iaraha isotro ny divayntsika amin'ny anaran'i Jesosy sotroy izany androany raiso androany amin'ny fiainanao ikorinany amin'ny ranao raiso fa Jesosy sy ny rany hitondra fanafanao anao sotroy izany aleluia misaotra Jesosy misaotra Tompo misaotra Tompo misaotra Tompo misaotra Tompo aleluia amen 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 aleluia Tsika hivavaka ho an'ny avatr'Andriamanitra amin'ity maraina ity. Misaotra Tompo fa hiteny aminay indray ianao. Misaotra fa ny teninao ane izany no manangana anay, izany no mampahery anay, izany no mamorona vaovao indray ho amin'ny fiainana tsara lavitra eo amin'ny fiainanay. Misaotra fa mbola misy ny teninao, misaotra koa fa mbola misy izao fotoana izao mbola hifampizarana ay ny teninao. Mahakasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Samy mipetraka tompoko andehantsika maka tenin'Andriamanitra ny fiadanan'ny Tompo amintsika rehetra ho antsika ny tokantrano koa dia manonona fiadanan'Andriamanitra makasitraka indray aman-drentsika hatrany pasteur Adolphe mivady mame fotoana ho anay afaka hisarany hafatra hitona ny Daniel toko fahatelo no andeha vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny andininy voalohany ny andininy faharoa ny andininy fahaefatra ny andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Nebokadnezara-mpanjaka nanao sary olona volamena 70 akiho ny ahavony ary 9 akiho ny sakany dia natsangany teo amin'ny tany Lemakdora tamin'ny fehiny Babilôna izany. Ary Nebokadnezara-mpanjaka naniraka nampamoro ny solompanjaka sy ny mpanapaka sy ny gôvernora sy ny andrimbavety sy ny mpitahiry ny volam-panjakana sy ny mpailalana sy ny mpitsara ary ny komandisa tokony mba namasina ilay sary olona efa natsanga Nebokadnezara-mpanjaka 4. Ary dia nisy mpikabary ny antso-mafy hoe izao no lazaina aminareo ry fokom-pirenena ary firenena samy hafa fiteny 5. Rehefa mandray faneniny Anjomara sy ny Zobaba sy lokanga sy ny samboka sy ny valisy ny saimponia ary ny zava-maneno isan-karazany ianareo
dia miankofa ka mivava amin'ny sary olona volamena izay efa natsangany Nebukadnezara mpanjaka. Ary na iza no tsy miankohaka sy tsy mivavaka dia tsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny laforo misy afo mirehitra. Ny ten'Andriamanitra dia resaka amintsika androany hoe ny fijoroana ho an'Andriamanitra. Amen. Aleluia. Ity tantara ity dia tena tantara izay milaza ry havana ny fijoroana olona tena hoe fijoroana ho an'Andriamanitra. Izy tela izay lazain'ny ten'Andriamanitra eto moa dia mbola tsy voasoratra tao anatin'ity voalohan'ny vakitsika ity, fa tamin'izany fotoana izany dia nisy zavatra nitranga hoe ny mpanjaka mihitsy no nanamboatra sary olona ozy ny tenin'Andriamanitra izay 80 akiho ny ahavony ary 9 akiho ny sakany. Teo anatrehan'izany dia namboarina ilay sary be mba hivavahan'ny olona. Izany hoe raha eto amintsika dia ohatran'ny hoe filoham-pirenena mihitsy namoaka izany didy izany, fa tsy maintsy mivavaka amin'io ny vahoaka rehetra tao Babilôna tamin'izany fotoana izany. So nefa ry havana ny zavatra misy telao izay olon'Andriamanitra. Amen. Amen. Isadraka sy mesaka Abednego ndao vakitsika ny 15 ary. Sao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe 15 ko tamin'ny fotoana ary tamin'izay ary tamin'izay dia nisy kaldeanina sasany nanantona ka ny ampangan-Jiosy. Dia niteny izy ka nanao tamin'ny Nebukadnezara mpanjaka hoe ry mpanjaka ho velona mandrakizay ny ianao efa nanao lalàna fa ny olona rehetra izay mandrefa nen'ny anjomara, sobaba, lokanga, samboka, valisa, impony, zava-maneno isan-karazany dia kohaka hivavaka amin'ny sary olona volamena. Fa izay tsy miankohaka sy tsy mivavaka kosa dia tsipy ao anaty laforo misy afo mirehatra. Koa misy Jiosy izay nataonao tonian'ny raharahany Babilôna sy ny fiany dia Sadraka sy Mesaka ary Abednego. Ireo lehilahy ireo tsy mba manaiky ny teninao akory mpanjaka, tsy mba manompo ny Andriamanitra ao izy na mivavaka amin'ny sary olona volamena izay efa natsanganao. Hatreo ihany. Nisy telo zany tsy nivavaka tamin'ilay sary olona fa nijoro fa Andriamanitra ihany no ivavahana. Nijoro olon'Andriamanitra izy telo ireo ka tsy nanaiky hivavaka tamin'ilay Andriamanitra sary olona lehibe izay nataon'ny mpanjaka. Izy telo zany dia mijoro tanteraka ho an'Andriamanitra teo anatrehan'ny olona. Mbola tsy teo anatrehan'ny mpanjaka aloha fa teo anatrehan'ny olona tany amin'ny tanàna izay tany amin'ny nisy azy tany. Teo ireo kaldeana ireo dia nandeha nandasa ny tato-bolana tany amin'ny mpanjaka hoe tena mahagaga fa ny olona rehetra mbola tsisy nandaha mihitsy fa misy telo lahy izay tsy nety niondrika izy satria izy telo lahy ireo dia manana ilay Jehovah Andriamanitra mpamorona izao tontolo izao izay Andriamanitra ny Androndrakely. Amen. Izany no Andriamanitra izy telo lahy, ny Andriamanitrantsika eto. Amen. Ka izao izany Andriamanitra izany ihany no hijoroany sy hivavahany sy ankofany fa tsy nety ny kohaka tamin'io sary io izy telo lahy. Sa nijoro teo anatrehan'ny olona. Ny fijoroana ho an'Andriamanitra ry havako dia izao hoe tsy hoe rehefa nanolo tena ho an'Andriamanitra aho dia izao atao boky irery fotsiny izany, fa tsy maintsy misy olona mahita amin'ny fanoloran-tena, tsy maintsy eo anatrehan'ny olona. Ny filazany tsara ny Mateo 10:3-30 dia milaza manao hoe izao voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana ozy izy ny Mateo 10:30 manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy ko raha misy manaiky aleloia fa na dia ny volondohanareo aza dia voaisa avokoa dia tohizo ko aza matahotra fa mihoatra noho ny tsitsina maro ianareo ary amin'izany no anaiky aho anatrehan'ny olona na zovo no anaiky aho anatrehan'ny olona dia ke kosa izy eo anatrehan'ny raiko izay any an-danitra. Aleloia.
izany teny zany dia mamampiseho sahady ny mazava-dehibe an'le fijoroana ho an'Andriamanitra. Natao hoe mijoro an'Andriamanitra zany a dia tsy hoe za hivavaka fotsiny a hanolo tena ho an' Jesosy a zao aloha e tsy an' Jesosy zany ny olona raha tsy nanolo tena ho azy. Tsy maintsy mankaty am-piangonana isika, fionatsika sy fanamafisatsika ny fiarahana aminy, fa ny fanatonana azy manokana na personnel, tsy hoe nahafantatra ianao hoe haiko Jesosy. Iza moa tsika malagasy tsy mahafantatra zany président filoha mialatsiny ranona anarana hoe filoha Ratsiraka Didier Iniasy, haitsika rehetra zany fa efa filoha-pirenena teto Madagasikara, fa tsy ohatra ny fahalalana azy tahaka an'izany akory no ahatonga antsika ao kristianina marina, fa ny fananantsika an' Jesosy eo amin'ny fiainantsika. Aleloia, aleloia. Ohatra atao matetika hoe tsy rehefa miditra atao am-piangonana antsika dia tonga dia lasa zanak'Andriamanitra, tsy hoe rehefa miditra ao anaty garazy dia tonga dia tomobile. Rehefa miditra ao anaty garazy ve tonga dia lasa tomobile, na miditra ao anaty tranon'omby valan'omby ve dia lasa omby. Ka tsy hoe izay tenentenenantsika hoe efa ty am-piangonana ka zanak'Andriamanitra. Toy izay sasany hoe izany nitsakanesako any am-piangonana. Vao may tena diso be koa zany. Fa tsy maintsy mankaty am-piangonana satria aty ny rendez-vous ionana amin'i Jesosy. Araka ny teny Matthieu 20:20 hoe na aiza angonan'olona telo amin'ny anarako dia eo avoany aho. Ao anatsika izy, fa ny fiona tahaka an'izao izay isy ny fanatrian'Andriamanitra ry havana dia fotoana izay atsapantsika ny kasika Andriamanitra, ny fanatrian'Andriamanitra, rendez-vous amin'Andriamanitra. Ka diso koa zany izay olona mieritreritra hoe za zao atao tranona hiato fotsiny mivavaka, fa zany tsy andehanako any am-piangonana, fa rehefa tsy makany am-piangonana dia tsy mivavaka. Ny olona anankiray raha te hitady raha te hampiseho marina fa an'Andriamanitra ny fiainany dia tsy maintsy mijoro manolo tena ho an' Jesosy izy. Dia mijoro eo anatrehan'ny olona hozy izy ny Mattio. Ahoana za mijoro eo anatrehan'ny olona zany? Zany moa tonga antsika hoe rehefa nolo tena ho an' Jesosy tsika dia miditra am-piangonana antsika izay fiangonana manolotra mitondra antsika ho am' Jesosy marina. Za manokana zao dia 15 taona dia efa mivavaka tamin'ity fiangonana ity. Tena tato amin'ity fiangonana ity nahafantarako an'izany hoe izany ny atao hoe mandray an' Jesosy. Be dia be nge ny olona ry havana tsy fantany akory hoe ahoana ary natongavako any an-danitra, ahoana marina natonga anazy zany hoe lasa mpivavaka, tena hoe olon'Andriamanitra, tena mistery amiko zany, tsy fantany zany. Fa tato amin'ity fiangonana ity kosa no nahalalako an'izany hoe ohatr'izao zany mandray an' Jesosy zany, raisina amin'ny fo, inonao na tsy hitany masonao azy, dia raiso tompony fiainanao. Efa maty anao teo amin'ny hazo fijaliana, manaiky azo tompony fiainanao ianao, dia izany ny atonga anao ho zanak'Andriamanitra. Dia amafisina androany hoe raha manolo tena ho an'Andriamanitra isika, raha vonina ho an'Andriamanitra isika, dia mila mijoro ho an'Andriamanitra ry havana. Ka io fijoroana ho an'Andriamanitra io dia eo anatrehan'ny olona izay nataon'izy telo lareo. Ahoana ozy ny ten'Andriamanitra? Raha manaiky ao anatrehan'ny olona, tsika zao natao batisany rano, ny olona rehefa manolo tena ho an' Jesosy dia tsy maintsy ofisializeny amin'ny alalan'ny batisany rano zany. Izay mahatonga antsika tsy manao batisa zazakely satria sady tsy manota izy no tsy misy ota ao aleviny. Fa ny batisa dia batisany fibebahana, fandevenana ny ota. Tsy misy hoe andevina zao ny olona dia mitongo fotsiny totorana fa vela hitsangana ny tanany, fa mila levinao daholo. Zany dika le batisa. Ka rehefa eny batisa dia hitan'ny olona io izy fa nanolo tena ho an' Jesosy, manaiky ao anatrehan'ny olona. Fa ny mazava-dehibe an'izany dia izao, amin'ny fotoantsika manaiky ao anatrehan'ny olona, valide any an-danitra hoe io anisan'ny ankonako, anisan'ny oloko. Amen, aleloia. Zany hoe tsy maintsy manaiky, tsy maintsy manaiky eo anatrehan'ny olona isika. Ny fijoroana ao an'Andriamanitra zany dia izao, tsy maintsy mijoro an'Andriamanitra eo anatrehan'ny olona isika. Aleloia, aleloia. Ilaza zavatra amintsika, nisy fotoana havanay, bebe anay mihitsy tsy mampanina mijoro vavolombelona zany, satria zany ny zavatra iainana. Ny fanompona an'Andriamanitra mantsy tsy zavatra fenipenina zany, fa zavatra to dia mazava be. Miaraka amin'Andriamanitra, miaraka amin'ny lalana mazava, tsy kimaizimaizina. Teneno akaikinao tsy kimaizimaizina fa mazava. Aleloia. Dia isorako an'Andriamanitra fa dia tato amin'ity fiangonana ity koa nahaizako an'izany hoe izany famadiana izany tsy tsara.
ny fomandrazantsika moa misy ny mety dia misy ny tsy mety, misy tsy hita izay maharatsy azy, fa misy kosa dia tena tsy araka an'Andriamanitra. Anisan'izany ny famadihan-drazana. Dia izao hoe satria ny fombantsika malagasy dia izao mitady fitahiana avy any amin'ny razana. Dia ozy ny olona hoe tahian'Andriamanitra sy ny razana. Nefa diso izany. Fa rehefa Andriamanitra ny vavahana dia Andriamanitra, fa tsy hoe sady sary vongana koa. Tsy mety izany. Fa mila mijoro tahaka an'izy telo lahy. Dia izao ny teneny bebe anay hoe amadika tsika. Dia ozy izy mamanay, izao mama, izay tsy misaraka fianakaviana, fa noho ny amin'i Jesosy dia izao tsy afaka hoany izahay. Ny tomany izy, ny kokokoko dia izy. Nareo ianao mba zanaka vavy matoa dia mivadika amiko ohatr'izao hoe ohatr'izao mavavaka ihany ny olona fa tsy mba manao ohatr'izany. Hitanao izay tsy azon'ny olona. Rehefa hoe manolo tena ho an'Andriamanitra, mijoro dia mila mijoro ho an'Andriamanitra. Ahoana izany fijoroana izany azavaina tsara hoe mijoro eo anatrehan'ny olona manoloana ny fanekena an'Andriamanitra sy ny fankatoavana an'Andriamanitra. Izy telo lahy izao mijoro hoe tsy mahazo miakohaka afa-tsy amin'Andriamanitra. Ka izao eto anatrehan'ireto vahoaka reto, izany ny lalàna midina fa izay tsy akohaka. Eto anatrehan'ny olona ny anaporofonay fa izay dia mijoro ho an'Andriamanitra. Porofonay eto anatrehan'ny olona fa izahay dia mijoro ho an'Andriamanitra. Na iza dia tsoro ho an'Andriamanitra izahay. Dia izao ry havana, izao ny tenen'ny bebe anay. Nanao dia fihetseham-po rehetrarehetra teo izy makasika amin'ny fona menakava, izay ohatry ny fampijerijery fotsiny dia mivoaka nitra dia navelanay teo izy. Nandeha ihany ilay famadihana, vita. Avy eo amin'izay taty aoriana tonga izy namangy anay. Dia manao bebe, manamoana. Dia ozy izy, fa izao ngery reto e. Nga tsy tantara tany amin'ilay famadihana. Tena aloha ihany manoatra ilay ataonareo, ozy izy. Dia neno izay mifampijery inona. Dia ozy izy, ry ihany reny izao milaza azy anarana, izao ny anarany amin'ny anarana ijoroany amin'ny fiangonana. Kanefa izy nandeha tany ihany. Fa dia tena loza fa dia mangalatra ny zavatra anay ohatra an'izao, mangalatra ny zavatra anay ohatra an'izao. Ry zareo koa nanao fitantanana tato, zareo koa nanao tantana tato, dia nyzaraina tao ny vola. Milaza ny tenany izy fa mpiandro ny tena mpiandro kisoa ozy izy. Tena izany mihitsy ny fomba fiteniny. Teo izay menakavy dia tena saotsaotra an'Andriamanitra hoe soa ihany tsika fa tsy nijery ny ranomasiny bebe fa nijoro. Amen. Halleluja. Ndraindraiky itsika dia hoe ay manahirana. Ianao ve so sa hijoro? Aizanareo vavaka any am-piangonana. Fiangonana aiza? Matahotra matsika hoe fiangonana zandriny. Any amin'ny fiangonana. Fiangonana. Dia atsika dia menatra tsika. Samy joro anatrehan'ny olona hoe RHEFI. Dia ozy ny olona hoe RHEFI. Misy matsy may. Dia hoe RHEFI. Inona moa mamenatra atsika amin'izany? Inona ny mamenatra atsika? Za mbola tsy nahita ry havana ho eto ety baibolinao izay misy hoe aiza ato amin'ny Genesis misy anaram-piangonana hoe anaram-piangonana anina ny miditra ao an-danitra, anaram-piangonana anina ny miditra ao an-danitra. Dia no mihina sy ohatr'izao miditra ao an-danitra tsy misy ao. Kanefa tsy maintsy misy vehivavy tsy maintsy misy tokantrano izana ny fiainam-panahin'ny olona rehefa nateraka izy. Tsy hafa fa ohatra ny fiainan'ny olona zanak'olombelona ara-nofo io mihitsy no ara-panahintsika. Nateraka ny olona dia no alehibiazina tao anaty tokantrano anankiray, mandra-pahatafavoakany, aleo tena, hanambady, manana ny maha-izy azy. Dia ianao koa izay manaraka izao fotoana izao eto amin'ity fiangonana ity. Tsy kisendrasendra natongavanao teto. Ity fiangonana ity, ny fiangonana dia lazain'ny apokalipsy fa vehivavy. Izany ny filazan'ny fiangonana. Izao fiangonana izao no renina hitanao masoandro. Nafantaranao i Jesosy izany. Nafantaranao fahazavana. Nafantaranao hoe soka ny maizina, soka ny devoly, so zavatra ratsy nampiovany tantaram-piainanao. Ity no renina hiteraka anao. Mbola tsy nisy hoe efa nisy ve izany hoe ho an'ilay vehivavy ho antsika reny rehetra, raim-pianakaviana rehetra niteraka, ray sy reny dia hoe io vehivavy io mikarakara ny zanany rehefa mandra-pahafanono ihany. Fa tsy hainy intsony mampandady an'io, dia tsy hainy intsony mampandeha an'io. Misy an'izany ve?
fa ray aman-dreny reny ray ihany taizan'io tao a dia vitan'io reny io voaka nandeha lehibe izy fandrika zao tato aloha nono dia findratsy amin'ny anina-ndray aloha mandady mampandady dia findratsindray aloha fa rehefa mifindra to dia voateraka foana isaky mifindra dia voateraka isaky mifindra dia voateraka dia efa 20 taona voateraka hitanao zany fa tsy tonga any amin'ny planin'Andriamanitra be dia be mantsy ny olona mieritreritra tahaka izany hoe za nge tsy miala amin'Andriamanitra e fa zao mifindra fiangonana fotsiny ry havanao tsy mora nge izany hoe tezay ny renikely ny renikely tsy malala hoe ito tsy mboara ny zanakao zao manana fomba fitaizanao ny zanakao ianao tsy mety tsy milolo bidon zany ny zanakao sanatria mivava hoe renikely ny tondra an'io to dia sy bidon be ambony lohany io zay ko anana olana izany olona izany teteny aminao hoe zava-doza ny mifindrafindra fa rehefa Andriamanitra niteraka anao Andriamanitra niteraka anao tamin'ny alalan'izao vehivavy zao tamin'ny alalan'izao fiangonana izao dia mila mijoro ianao halleluja halleluja betsaka tokoa ny vehivavy fa izao Andriamanitra ny nandamina tsy kisendrasendra na tamin'ny alalany ianao manjery no nafanao nandray fahasoavana tamin'ny alalan'ity fiangonana ity tsy kisendrasendra izany fa Andriamanitra efa niteraka anao tamin'ny alalan'izao fiangonana izao dia ahafahanao mivelatra tsy rovavolombelona hoe 10 taona nomboka vavaka tato milaza aminao raha efa findrafindra fiangonana tsy afaka nijoro eto za izara izao fahasoavana izao fa izao hoe tsy afaka nitombo tsara fa matoa tonga tamin'izao tanjona izao satria tsy niala tato amin'ity fiangonana ity izay niterahana halleluja halleluja hitanao ny olona mpifindrafindra dia tsy afaka hivelatra araka ny tian'Andriamanitra tongavany ary ny tena loza dia ho very mihitsy raha tsy mitandrina satria ny olona rehefa mifindra dia mahita kritika foana miteny zavatra zao miteny zavatra izao izany efa tetena ianao hoe raha tsapanao faniova fo marina ianao nitondra ny fiainanao amin'i Jesosy izao asan'Andriamanitra izao mijoroa ry havana mijoroa ianao halleluja mila mijoro ianao amen eo anatrihan'ny olona zamenatra izany aizinareo vavaka dia tsy andaingandainga hoe any aninonako any amin'ny sekta ozy ny olona na sekta na insekta aza mirarahana izany fa zao rehefa nahita ny tompo ianao niova ny tantara-piainanao sa tsy izany ve mba mpanangatana hoe firy amintsika nahita fahasoavana tato amin'izao fiangonana izao asitiaka ao an'Andriamanitra halleluja dia zao aza manaiky ianao fa mila mijoro tsara aza manaiky hozongozina ianao fa mila mijoro tsara ianao amen eo anatrihan'ny olona faharoa dia hoe ahoana koa ny fijoroana ao an'Andriamanitra ile Daniel eno ndraisantsika lesona 7:13 Daniel 3:13 ka hatramin'ny 18 lasa indrayntsika zao amaky amin'ny anaran'i Jesosy Daniel 3:13 dia niteny tamin'ny fahavinirana sy ny fahatezerana Nebokadnezara ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ry Abednego dia nentiny teo anatrihan'ny mpanjaka ireo lehilahy ireo 14 dia niteny Nebokadnezara ka nanao taminy hoe mofananianareo very Sadraka sy Mesaka sy Abednego no tsy mba niponareo ny Andriamanitra na ivavahana sarolona volamena izay natsangako ankehitriny raha miomanareo amin'izay miresanareo faneniny Anjomarasy ny Samboka Vali Saint-Bonis Baba lokanga zava-maneno isan-karazana ka mekohaka sy mivavaka amin'ny sarolona izay nataoko dia tsara izany fa raha tsy mety mivavaka nareo dia tsy miaraka amin'izay ao anatin'ny laforo misy afo mirehatra ary iza moa izany Andriamanitra vonjinareo amin'ny tanako izany tary aloha mbola tany anatrihan'ny olona tsy mpanjaka fa reo kaldeanina fa rehefa tonga nentina teo anatrihan'ny mpanjaka amin'izay izy 3 lahy tozo mpanjaka reko momba anareo fa sady mpanjaka mbola tsy nisy ohatr'izany mihitsy hoe mpanjaka miteny dia mamaly
fa mba te hijery ny tavany koa mpanjaka hoe tena mba olona étrange zany, hafahafa kely zany, andao mba ho jerentsika izy. De teo izy telo lahy de ozy mpanjaka hoe ao ary mba mety hoe reo angamba tsy atahorany zalahy reto fa za kosa angamba mba atahorany hotsofina mantsy ty zavatra ty de alefaso am'izay a miondriky nareo rehefa voatsoka daholo reo zavatra rehetrarehetra reo. Andininy 5 15 ankehitriny raha miomana ianareo am'izay resanareo feon'ny anjomara sezy azafady sezy dia namaly sadraka sy mesaka ry Abednego ka anao tampanjaka hoe ry Nebokadnezara tsy misy antony tokony hamalina ianao akory ny amin'izany zavatra zany. Tsy ny andro kory izy telo lahy hoe alefaso tsofy fa tonga de namaly izy. Zay tsy mila mamaly zany ozy izy. De toy izy atsika 17 indro Andriamanitra zay tomponay de mavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Amen. Sany joro izy telo lahy teo anatrihan'ireo olona zay manana fahefana aminy zay tsy iza fa ny mpanjaka. Ny fijoroana ao an'Andriamanitra de tsy hoe eo anatrihan'ny olona fotsiny fa mila mijoro tsika eo anatrihan'ireo olona zay manana fahefana amintsika. Sany joro izy telo lahy teo anatrihan'ireo olona zay manana fahefana aminy. Zay natezitra mpanjaka hoe ry zalahy so de mba tsy azonareo onona ry hoe zagny manana fahefana pititra anareo anatin'ny io lafaoro io efa naveriny kely zay fa tsy taitra akory izy telo lahy satria mantsy izy telo lahy de anisan'ireo mahiratra ara-panahy. Be de be zao ny olona mivandravandra be zao hitanao fa olona mijamba ara-panahy. Tsy zavatra hitany afa-tsy ny tomobila mandeha sy ny olombelona eto fa zasy ianao mahita fa misy Andriamanitra. Velona Andriamanitra. Andriamanitra sadraka sy mesaka ry Abednego. Izany ny Andriamanitsika. De njamba ara-panahy rehetrarehetra tsy mahita an'izany miretirety reo. Aizy tsisy an'izany eo. Anankiroa fotsiny mba hitako anam-porofona hoe tsy zay hita maso ihany misy. Misy vendrivotra? Misy vendrivotra? Hita maso sa tsy hita? Raha izay. Misy veny fisainana? Fisainana? Pensée? Misy ve zany? Hita zany sa tsy hita? Okizay, be de be ny azo ty zany. Roa fotsiny. Ka eritreritra ny olona hoe izao hitany maso zao ihany misy. Be de be ny zavatra misy fa tsy navelan'Andriamanitra ho hitany reto maso ireto. Ka Nebokadnezara le tsamba ara-panahy tsy mahita afa-tsy ny seza fiandriana sy ny voninany ka nieritreritra hoe rangahy ihany ny tena izy. Ka na de ny Andriamanitra ary de za koa mamoron'Andriamanitra gravika zany izy mpanjaka ho ny mamoron'Andriamanitra. Andriamanitra ve de foronina? Hoy tonga de mampiseho be mihitsy zany tsy Andriamanitra kosa zany foronina indray ve? Nefa izy Andriamanitra ke no mpamorona mba mandiny ihany. Misy ny Andriamanitra de Andriamanitra vao madilo kely amboamboarina de io ny Andriamanitra. Hoy mba mandiny ihany raha olona fa ny Andriamanitra tsy amboarina fa mpanamboatra. Mpamorona, créateur du monde. Isany ny Andriamanitra sadraka sy mesaka sy Abednego Andriamanitra androndrakely. Andriamanitsika. Wow! Alléluia! Amen! Alléluia! Fatantsara zany Andriamanitra zany. Mba tsy avonavona toy zay tsisy hamalina ianao akory. Alléluia! Tsisy antony hamalina ianao akory. Tena rassuré, déterminé. Zany ny lasako azy. Izy roa telo lahy reto tena manana antoka izy ary tena hoe tsy misy tsisy hamalina ianao. Fa zao tsara ny teneniny hoe indro ndao tsika rehetra mba hiteny amin'io satria tsy anazy irery fa atsika io le Andriamanitsika io sa tsy zany ve? Isa 2 telo miara-miredina. Indro Andriamanitra zay tomponay de mavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehatra sady hamonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako. Nambara marimarina fijoroano hoe mpanjaka ve ianao?
manam-pahefana anatitra anay anipy anay ao anatin'io afo ianao fa eto masonao mihitsy no itsoronay amin'ilay Andriamanitray. Amen. Halleluja. Ndraindray tsika ry havana dia tsy samy tsoro an'ireo olona manam-pahefana amintsika. Ohatra hoe vatinao, ozy ny vatinao hoe chérie amin'ny Alahady tsy mivavaka fa mba hitsangatsangana raha tena tia andry dia tsotra ny avaly an'izany. Ny fitiavako ny chérie sy fitiavako ny Jesosy dia fitiavana sasan'angy samy hafa. Ohatra ny fitiavana ny vady sy ny anata tsy mitovy, samy fitiavana fa samy manana ny karazany. Ka ny fitiavako ny Jesosy sy fitiavako anao chérie tsy afaka tsisy ifandraisana. Mamoty fetifety ratsy hoe raha tena tia ianao dia aza makany amin'ny Jesosy. Mila mitsoro eo anatrehan'ireo olona manana fahefana aminao. Ny fitsoroana ho an'Andriamanitra dia mitsoro eo anatrehan'ny olona manana fahefana amin'ny tena. Raha say tsoro ianao ry havana. Halleluja. Amen. Halleluja. Fa tsy manahirana fa sao dia voaroaka kefa hoe mananina fotsiny nge olo mba manao kely hoe zay ve dia afaty toko amin'ny anaran'i Jesosy. Lozy. Efa hita sao fa sampoko ataoko amin'ny anaran'i Jesosy ahoana ary tandremo zany hoe ngamo zany zay nge vavaka ihany fa hitanao mba mikarakara teny mba makany koa. Mazava ny tenin'izy telo lahy hoe le Andriamanitra ivavahanay io tsy mila asiana fanampiny. Mahavonjy anay rangahy io ataovy mihitsy zany hoe mahavonjy anay rangahy io zany mihitsy Halleluja. Ataovy heriny hatrany amin'ny atsaiko hoe ny any anatinao lehibe mihitsy dia tena hoe mahavonjy anay ny Andriamanitra. Amen. Tena mporofony teo zany zay mitsoro anazy. Mba fantatrao nitsoro teo anatrehan'ilay manam-pahefana izy. Tsy natao ohatra hoe mpanjaka nge miteny lolo androany mba motimody manaiky fa raha nge man Jesosy ihany androany fotsiny mody manao an'izany. Indraindray tsika nge dia zany foana mahatonga antsika disqualifié, mahatonga antsika lasa tsy afaka tena hoe arak'izay lazain'Andriamanitra tokony hainantsika satria ozintsika hoe raha pitsondray manao misimisy raha pitsondray fa mba iny ve zay indray andro ve fa tito nge seho indray mandeha ry havana fa saingy zao tena goavana be no entin'io zavatra io jerentsika ao arindrinao moa tena vokatra hoentin'izany fa ny mazava-dehibe azy aloha dia zao nampiseho amin'ny olona rehetra fa tena misy tokoa zany Andriamanitra zany ary misy olon'Andriamanitra eto amin'ity tany ity. Fa tena gaga aloha ny Nebukadnesara hoe tena magaga, wow, mbola tsy hitako zany fa tesitra be any izy aloha hoe iza koa zany mba nindritsindry zany, iza koa zany. Zafady hitanao tena tsy napoziny zany rehetrarehetra zany. Be dia be mantsy ny olona mieritreritra hoe zany mahatonga ny olona manambanimbany an'Andriamanitra hoe Andriamanitra ve aiza izy izao. Nefa izy eo mahita antsika rehetra. Za tena namangy Andriamanitra tamin'ny herinandro hoe ormino raha ianao nge tena hoe tena miaraka amiko marina fa ho ampisehoko anao maizaho i Andriamanitra. Raha tena mikolla amiko anao, raha tena manaraka izay lazaiko anao, ho ampisehoko anao maizaho Amen. Tena ho za hoe amen. Ataoko reriny amen. Halleluja. Satria nijoro izy telo lahy hoe izy no Andriamanitrany na dia teo anatria manam-pahefana azy. Dia izao ny zavatra mampaheribery havana. Resy lahatra aloha ny olona hoe ay ve misy Andriamanitra hafa ankoatran'io any. Azonao zany mampiseho aloha fisian'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Tena tsy mora ilay izy matetika. Misy zao ny olona tena miteny mihitsy ny vatony hoe za zao misy pino avy any Manjakandriana, zay pino Manjakandriana dia takany le rangavadiny izy rehefa nandeha vavaka. Dia hozy izy nataon'ny ankizy hoe fa zao hony na raro ny tokotry le rangahy dia mivonto be.
zany akory tsy hoe rehefa mandaka olona dia tsy maintsy ivonto ny tongotra na eo koa tsika dia anosonosony eo tsy mila mamaly akory tsy mila mikafary tenena hoe tsy mila mikafary tsy mila mamaly valy zany sa tsy zany zay ke tenisy tela e tsy misy tokony hamaliana ianao akory e tsy misy mangina fotsiny fa izao nge be dia be ny olona mandalo zavatra tahaka izany raha mbola mivavaka any amin'ny fiangonana io tezateza anareo vavaka raha mbola vavaka tsy omeko vola hiditra any amin'le teboka fahatelo amantsy hoe eo anatrehan'ny olona manafahefana aminao ianao mila mijoro rehefa mijoro nefa ianao ry havana eo anatrehan'izany zavatra izany mijoro izy telonareo dia tsy hoe tonga dia nandresy be izy fa rakaraky ny jorony amin'izay dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe dia tezitra amin'ny mpanjaka vita io valiny io indro Andriamanitra zay tomponay 18 amin'izay toy izy nge 19 dia feno fahatezerany Nebokadnezara ka niovany tarehany ry havana famarinana lehibe tokony fantatrao rehefa me mandroso mijoro ho an'Andriamanitra ianao dia manomboka misy tezitra be any dia toy izay ianao hoe jesosy eo tsy azoko mihitsy e za nge efa mbatena hoe efa mijoro ho anao ve dia mbola inona ary ty za ve nataon'izy telo lahy tezitra mpanjaka tsy haiko raha fotsifotsy to dia vadika menamena be tonga dia varamena hoe dia maninona tonga dia ataovy impito tezitra be izy hafanao impito ry havanao tsika rehefa mijoro an'Andriamanitra mijoro anatrehan'ny olona mijoro anatrehan'ny manam-pahefana amintsika dia manomboka misy tezitra be amin'izay dia eo amin'izay sasany diskalife hoe aleolohany dia ampahendrena ihany mijoro ianao hatramin'izay ianao vavaka maraina fotsiny fa itoy vavaka hariva ianao tovy amen alleloia misy matsy miseho endry be hoe mba maraina faiza mandamo manentina miady maraina vavaka fa rehefa hariva manasa lamba mba eritrereto fe hoe ilay créateur du monde ilay mpamorona an'izao tontolo izao io fanao fotoana aminao dia apetrapetraka ao tsika indraindray tsy tonga saina amin'izany hoe tena tsika ge tena manao blagy amin'Andriamanitra eny efa milaza manompo azy eritrereto hoe raha sefoko tany ve fanao fotoana aminao amin'ny larobia amin'ny tena najanonao tao am'biro tao izy mety tsy dia tehitra any fa apekapekarina kely ny niveau ohatra hoe be ny tanàna fanao fotoana aminao Alakamisy amin'ny telo napetrapetraka ao hiakatra ihany tsika ministra amin'ny telo napetrapetraka ao fa Andriamanitra matsy dia ohatrany hoe Andriamanitra ge tsotra be napetrapetraka ao ary izy tezitra zany ve fotoana zao potsika an'Andriamanitra ndraindraytsika metritra hoe alleloia efa vita ny tamin'ny maraina fa za nge milaza aminao fa ny lalàna moa tsy natao ajaina ntsony fa taratry ny ankehitriny fitaizana hoe taloha nisy ny sabata nentina nitazaina ny olona hoe tokony manana fotoana mihitsy ianao ray andro anompona farafakeliny alleloia fa misy matsy miseho endry be efa mivavaka azy raha riva indray lomba manao zavatra hafa tsy tena mbola mijoro an'Andriamanitra zany fa tena mijoro an'Andriamanitra dia tena hoe mahafoy ny aminy ho an'Andriamanitra mahafoy fotoana ho an'Andriamanitra alleloia alleloia tsika indraindray tena hoe misy zavatra ngezabe ndraindrayntsika amin'Andriamanitra nefa Andriamanitra mihitsy nanaovantsika blagy dia mba mitombona ve zany misy olona anankiray zao fantatro hoe any amin'iny daholo ny vahaolana ho anao nefa izy mihitsy nohatra ny anininao dia azo zavatra vena antany anao aloha any amin'iny lakile amin'ny fiainako nefa izy mihitsy ny anininao akorakorainao tsy asianao valeurany tsy rarahinao fanao fotoana aminy ianao apetrapetraka ao izy tsy asianao vidiny rehefa manamana-potoana ianao vao makany tsy atakalinao zavatra hafa ianao ihany mamaly an'izany hoe dia tena mba hanao zavatra aminao ve amezehirinao ve zany olona zany tsy hany valiny tandremo ry havana
mangetahita zavatra ngeza-be amin'Andriamanitra tsika nefa miblablaky aminy ohatrany tsy tena sérieux amin'ny fiarahana aminy tsy tena vonina ijoro azy inona zavatra ho azy tsika amin'izany mila isika mijoro an'Andriamanitra amen ny rihatra ary ty laforo impito nahita mihitsy izy Stella mirehatra ny afo tetsozy le anankiray hoe satraka ataovy sérieux tena tsy tia hita omay tsika atella alolo anao posy aloha zay aloha mba alefa somapany anao rangaha fa iondrika izay ny rehatra ny laforo ianao manompo an'Andriamanitra efa mba mandroso tsotra ny fiainanao taloha ohatra misy zavatra tsy mandeha amin'ny selona zany eo amin'ny fiainanao ohatra misy zavatra tsy milamina zany eo amin'ny fiainanao dia manontany teny ianao hoe fanakaiza koa ary Andriamanitra mitazana feny an-danitra azon'Andriamanitra tao vao hoe vita nge ny fandoroana ny laforo impito nampiana kitay dia ozy ny 9 toy izantsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary zay lehilahy matasa indrindra tamin'ny miaramilanona serana matotra sadraka sy mesaka Abednego ry havanao na dia ho ampototry ny mamay azy ianao mijorofana ho an'Andriamanitra na dia ho ampototry ny mamay azy ny fiainanao dia mijorofana ho an'Andriamanitra na mahita daholo aza vahoaka rehetra mandeha filme film Sadraka Mesaka Abednego ozy ny olona hoe wow quel film tena film anatrehan'ny olona ny fiainako sy ny fiainanao dia mijery film ny olona hoe tena morony mamay izany tay ozy ry zalahy hoe ohatra ny hitako ery fiandramesaka tonga dia mitsatsatsika be ozy ny ankizy miresaka ery ananiny ery ozy ny olona nge mitazana daholo fa oka nge mijery tsara mihitsy hoe reo le olon'Andriamanitra reo izy zany ataovy an'izao raha ianao amen halleluja teo apototry ny mamay izy ireo kanefa mbola navelan'Andriamanitra koa mbola ho fatorana ny anankiray ma tsy mba misy saina nga mozy Abednego hoe zao raha vao milatsaka tonga dia anao rolady be to dia verina mandeha nieritreritra maolona hoe raha vao milatsaka tonga dia tonga dia tava soteria anaovako ninjaninja io fanafatotra retanana sy ny tongotra inona tsony ninjao atao eo sa tsy zany tsy afaka tsony tsy tanana andragona tsy tongotra itsipaka ry havanao amin'ny fotoana amin'izay efa tsy afaka mandray tanana fiainantsika tsony tsika tsy manana atao itsony isika fa mbola ijoro an'Andriamanitra ny mazava-dehibe an'izany dia zao tamin'io fotoana indrindra rehefa tsy teo apototry ny mamay fa tsy maintsy nalatsaka tao anatin'io mamay be io zay mandalo mamay be androany mijorofona ao an'Andriamanitra amen mamay vedosana maitsaitsa kay fa tsy hoe rehefa mamay amin'izay dia hoe aloha hiala moramora asio fahendrena arakaraka ny nandrosoanao lalina ny joroanao an'Andriamanitra vao may teo apototry ny laforo ianao ary tsy vitany teo apototry ny laforo fa nalatsaka tao anaty laforo mamay mihitsy ry havana fa rehefa nijoro tao anaty mamay inona mazava-dehibe an'izany tonga Jesosy tao anatin'io laforo io naseho an' Jesosy ny olona nge tsisy mahita an' Jesosy maso zany fa hitanao na ao anaty mamay io azy ianao olana lehibe fiainanao na vana tsy mivafa izao tsy hiala amin'Andriamanitra ianao fa hijoro ao anatin'ny zavatra mamay io ianao nahita zany Jesosy velona fiainanao zany amen halleluja tamin'izany Jesosy dia efa nisy Jesosy angely nandehandeha tao tsy anjely tsy Jehova fa Jesosy io nandehandeha tao anaty laforo io niaraka tamin'izy Stella ary nampanjaka raha anao solomaso angamozy mpanjaka ao mihitsy aloha asiko solomaso firy nitanareo mifantany mihitsy nge zareo firy nitanareo efatra fa firy molena tsipitsika teo ohatrany nanofy atram-panjaka teloko kanefa ohatrany efatra reo sady le ray ohatrany Andriamanitra na mafy na inona andalovanao
na mamaitan-kanina araka itsoro an'Andriamanitra foana ianao e. Na anakory ary zao tontolo zao e. Na imianao ary zao tontolo zao e. Mbola itsoro an'Andriamanitra foana ianao e. Io Jesosy ny tena iady ho anao e. Io Jesosy ny tena iady ho anao e. Halleluja. Amen. Ny olana dia zao. Rehefa mafimafy ny ataky dia manomboka mieritreritra ny hafa hoe sao dia miova fiangonana raha mety amiko ty. Tsia. Tsaro fa ilay Andriamanitra izay nanolorantsika tena. Tsy misy hoe Andriamanitra anina dia Andriamanitra anina. Fa ny Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ry Abednego sy Andriamanitsika eto dia izao. Rehefa izay ny lalana hitondrany anao dia ny fijoroanao izay ny takiny. Andriamanitra ke zao mitazana hoe avy aloha fatorany ao. Izany mihitsy nataon'Andriamanitra any an-danitra any. Jerenge poziny zalahy tsy mivadika. Wow! Falifaly mihitsy Andriamanitra memebe Mosesy. Wow! Jere zany fiteniny zany indro ny Andriamanitra tonga dia tiaka daholo ny ajana. Wow! Tsy saotra zany kosa. Wow! Jere zany teniny zalahy zany indro ny Andriamanitra tomponay ozy izy dia mahavonjy anay amin'ny laforo. Tonga dia niaraka ananao amainina ny ray lanitra. Amen. Wow, izy Andriamanitra. Wow, tena mahafinaritra zany tenin'izy telo lahy zany. Toy izy Andriamanitra aloha dia han'ny film. Avy aloha ifatotra. Avy aloha mihitsy ho tafiditra ao. Vitanareo tsara fa reo ny anareo reo tsy mivadika reo. Na tsofoka ao anaty laforo ary reo tsy mivadika zany reo. Iza koa le tsy mivadika. Amen. Sy tiaka ho an'Andriamanitra. Sady zany e. Fa io action fa tsy resaka fotsiny. Mila tanterahana. Amen. Halleluja. Tsy ianao zao aveo tenen'le mpiandraikitra hoe ianao zany zao mba mampivorikoropy ianao. Tsy haiko efa impiry vola zay no tonga ato. Toy izy ianao hoe za aloha vonina ho an'Andriamanitra fa le ampivorikoropy tsy anao zany ny atao hoe manohatra. Azonao zany. Misy olona nge tsy tonga saina hoe manohatra izy. Fa ozy izy hoe za vonina ho an'Andriamanitra foana. Vonina ho an'Andriamanitra foana fa loba zazanao vilia. Za zany hoako voalava be ohatr'izay. Tsy afaka manasa vilia. Amin'ny manaraka mba zavatra hafa ry ataoko e. Manohatra. Mila olona mijoro. Amen. Halleluja. Efa tena hoe niezaka ianao nandroso an'Andriamanitra nefa mbola betsaka zavatra mety atrehanao. Fa zao raha itsoro ianao na dia ao anaty mamay aza dia izao hoe iseho mihitsy zany Jesosy zany. Hoe ity ale Jesosynao hoe vokatra zany dia izao. Raha tena ijorontsika riavana tena andinena amin'ny 20 dia izao nolazay ny tenin'Andriamanitra. Nasaritsika. Dia nanantona ny varavara laforo nisy avy mirehitra ny Nebukadnezara ka niantso hoe ry Sadraka sy Mesaka sy Abednego mpanompon'Andriamanitra avo indrindra mivoa. Iza manao mivoa io? Nebukadnezara mihitsy ry havana to dia mamoaka ao anaty laforo. Ireo olona izay nanisy ratsy ianao reo nampiasain'Andriamanitra me vola be ho anao. Ataovy amainina. Maminany azany ireo olona izay nanisy ratsy ianao ho ampiasain'Andriamanitra ho tonga fitahiana ho anao. Ho tonga fitahiana ho anao. Ho tonga fitahiana ho anao. Ry havanao raha vao mijoro an'Andriamanitra ianao ohatra ny nampalahelo kely tena nina fatiny kely mihitsy aloha izy telo lahy. Tena ohatra ny tena nangaina mihitsy mba tsy tena nina fatiny be. Tena marina. Fa zao hoe tena njaly tokoa e. Na ny olona rehetra teny mety ole zao ve mba manaraka an'Andriamanitra tsy aleky any amin'izao. Jerereto izy tsy hitako mihitsy izay mba hitsiriritana azy. Olona mampimeme be. Fa zao rehefa nijorona dia mafy aza ry havana. Dia izao hoe le olona napiditra tao anatin'le izy indray ny namoaka tao. Mivoaka ao anaty afo. Tafavoaka ao anaty afo. Tafavoaka ao anaty afo. Tafavoaka ao anaty afo. Zany vokatry ny fijoroana ao an'Andriamanitra. Faharoa 20.
dia ny fanatona ny solompanjaka mpanolotsaina tsy ny sisa sy ny sisa hoe jerena hoe tsisy kaiko na vavolombelon'ny herin'Andriamanitra sy ny mahandriamanitra azy mahagaga be zany hoe laforo mirehatra be nefa ho tsisy maimbomaimbo afo akory rainao zao raha misy olo manao afokitaika eo akaikinao maimbo setroka ianao a sa tsy zany fa ry zalaho tena tsisy fofonafo mihitsy wow vavolombelona mahandriamanitra Andriamanitra Dieu de l'impossible Andriamanitra ny impossible Andriamanitra mahay zava-mahagaga halleluja 10 nefa mahazo boinina ataovy amen vitan'Andriamanitra zany amen na halleluja be dia be nandray fahagagana androany halleluja amen ray zany androany tsy miankina amin'ny situation anao ao fa minofa taon'Andriamanitra raiso ny anjaranao amen halleluja fa izao mila mijoro ho an'Andriamanitra mila mijoro ho an'Andriamanitra fahatelo 9:20 dia inona ny vokany mandresy lahatra ambotazana ahoana ozy izy ny teny Nebokadnezara nanomboka ny sotra an'Andriamanitra ozy izy ny avanay oromino mba tena mahatsara amin'ny fiainanareo kosa ilay fiangonanao ka takininina zany mihitsy fa talany zay mivoakato fa milaza aminao fa ato amin'ity fiangonana tiany Andriamanitra ndraindray fotsiny ao mody ampandalovina film ohatra le any sadraka sy mesaka hoe eo mody apotony avy dia aiza ry Jesosy aiza ianao ahoana minira teo tsy mahitapoka aiza no misy ianao ry ato sa tsy ato izy zay valiny amen fa mijery anao fitsapan'Andriamanitra anao raha sao ve zavatra mitranga dia ahoana mbola hijoro ve vokany fahaefatra dia zao mahavonjy ny manodidina mahafantatrareo tsisy nanakiana tsony ny olona mahasasany ary antony hoe aza manakikiana ndrefa tena vavaka mariny reny olona reny satria hita eny amin'ny fiainanao le vokatra sa tsy zany hitany tsara ny fiandohan'ny fiainanao dia hitany fitohizany raha tsy aly ianao fa anaraka tsara ny lamasinina ataovy amen ny na voatsongosofina ary ianao na voadakadaka ndraindray satria zany ny atao mama atao anaty fiangonana dia fikarakarana ny ara-panahy sa tsy zany aiza koa izy zanaka tsy mba voatsongo zany ohatrany tsy zanaka kosa ranga zany sa tsy zany misy matsapy ianao anatin'ny tenin'Andriamanitra tena felaka be zany ozy le matamin'izay zary paster androany felapelanao sy ny dakadakanao toy zay hoe taiza koa nandakanao toy zay teny amin'ny estrade ny dakadakanao amin'ny felapelanao nivona mihitsy ateo ampiterana teo ny memea hoe oay hay moa zany izy ty tena mafy iny tony iny wow alleluja alleluja satria izay le fiangonana reny hitaizan'Andriamanitra anao ianao ve 10 taona dia mbola nono anono 10 taona sampona sa tsy zany dia teny zaza 10 taona hoe miangatra be mihitsy dadasinneninay fa io zazakelinay vaovao io menono fa za tsy meny voapelaka ianao lasa ianao makary hitovy amin'io zaza io ianao aza magaga raha misy olona vohitanao hoe izy ohatry ny tambatambaza paster avy za tonga dia ndana mandeha satria ianao zay mety efa tokony lianao raraha fa tsy le mbola menono nono zany foana ve dia nono daholo tsika rehetrarehetrareto mandra-paroviana tsisy olombaninao tafita ato raha izany dia sasany hoe sangetsy tia mpastirana sa tsy mba ataony hoe manahoany ranabavy fa za raha ohatrany manahoany ohatrany tsy hitany akory fa izao no lazaiko anao ao anatiny izao fijoroana ao an'Andriamanitra izao dia famolavolananao mba hanana ny maizy anao amen halleluja sa tsy zany ve roa sisany ray sisany 30 tapitra
inona ny vokan'ny fijoroanao an'Andriamanitra. Ary sadraka sy mesaka sy Abednego tena sandratra mpanjaka tamin'ny Babilôna sy ny fehiny. Ry havanao, raha ijoro an'Andriamanitra tsika senao dia izao vokany isandatra e. Isandatra e! Amen, 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 amen. Dao hitsangantsika isaotra ny Tompo. Alleluia. Saotra Tompo. Misaotra nandray aho. Za tena nandray koa. Misaotra ny amin'ny teninao. Amen. Ijoro anao ninina film mitranga eo anatriako dia ijoro anao foana Tompo tsy herikerika. Amen. Nanamafy androany fijoroako anao. Anao Tompo. Anao Tompo. Mandrakizay amen. Ifonako ireo tsy nijoroako. Ifonako ireo notikotonako. Androany dia izao hoe mampahery ny fona ianao. Mba tena ijoro mandrakizay zay. Tsy ala aminao mandrakizay zay. Haina ny fetrany anarana ianao. Dia misaotra Jesosy. Avy ateritsika ny fahafolo-karena. Hitondra ny ampahafolo-karenantsika isika amin'izao fotoana izao homany any am-pelantananao ny fahafolo-karenanao aterina ety anoloana ataontsika ilay hira hoe ijoro Jesosy hanompo anao ao anatin'izany fitondrantsika ny fahafolo-karenantsika izany. So anompo anao namaro azy ireo tsy tia hotanterahiko izay sitraka mandraky izay ory ijoro ao Jesosy anompo anao namaro azy ireo tsy tia hotanterahiko izay sitraka mandraky Lavitra Jesosy izany lalana tsy maintsy todia ufanesuna vemia rulatsako itsuro tsimbakilifu na lavitra Jesosy izany lalana tsy maintsy todia ufanesuna vemia rulatsako Simbakilifu Lulu tena wita diremani ivelina wambalana Jesosy misia sikivi tsimbaketsaka manolo tena wita diremani iverina wambalana kanaiza Jesosy misia sikivi tsimbaketsaka alavitra Jesosy izany lalana Nesuna veia rulatsako itsuro tsimbakilifu na lavitra Jesosy izany lalana tsy maintsy todia nesuna veia rulatsako itsuro tsimbakilifu Kuniwa nyandani cha ibanzi nani tabana Efa vita Jesosy sakueti falya wite
ipetrakaikina ny faniriko e faniriako ny andanitra ipanjina ny tavana rehefa vito efa vita Jesony asako ety faliao ipetrakaikina nalavitraze navitraza Jesony zany lalana sy maintsy todia falesona veria tolatsako mitsoro tsy mbakifo nalavitraze navitraza Jesony zany lalana sy maintsy todia falesona veria tolatsako mitsoro tsy mbakifo nalavitraze navitraza Jesony zany lalana tsy maintsy todia falesona veria tolatsako mitsoro tsy mbakifo. mandeha ihany ny fanatazana fanatitra misy filazana aloha efa teneniko sady reto ilazana zay manana zanaka ao tsofina rano mba nantina ny madame lala no pointage faharoa dia ho an'ny vehivavy ny finoana mariana ho zany fa atao fiangonatsika misy fikambana vehivavy lehibe tsy masakana anao zany na efa gropy ianao na inona ianao fa miditra ao amin'ny fikambana vehivavy lehibe tsy ndriko kely manokana fa tena mampahery be le satria ireo vehivavy ireo dia miaraka amiray saina mivavaka dia mampahery atsika hiditra ao anatin'izany ho atsika zany zay mbola tsy niditra dia midira azadino izy ny fotoam-bavaka fanaontsika vehivavy ny finoana ny sabotsy fa 9 avril 2023 amin'ny 6 ora maraina ao amin'ny efitrano sekoly Alahady misaotra tompoko zay mbola tsy niditra zany dia afaka miditra fa tsy mialonjafy zay vehivavy na vaovana tranainy dia tongava miditra ao amin'izany fotoana moa zao zay amerenantsika ny raky dehibe efa mitady zareo avoay ny valopy raky dehibe atsika satria alahady voalohany androany dia efa amerenana ny valopy raky dehibe filazana ihany koa zay amafisiko ao anatin'izany inona moa tsika amin'ny herin'ny androany alahady pasika ny amin'ny herin'ny androany fotoan-dehibe ka amin'ny alakamisy dia misy ny herinandro masina amin'ny 12 manomboka eto amin'ity toerana ity alakamisy masina izay misy fandraisana fanasan'ny tompo anasana antsika rehetra ho tonga hoeto ny marary ao anatin'izany dia ny paka ihany koa izay fotoana lehibe izay rahantsika rehetra eto androany araka ny avatr'Andriamanitra izay nozaraina tamintsika dia aoka tena asehoanao fa ianao dia an'Andriamanitra ka ho hitan'Andriamanitra ianao le tonga foana ny olona mety tsy mahatsikaritra hoe iny madamy ihany na tsy miala mihitsy izy manao zavatra ho an'Andriamanitra fa Andriamanitra mahita anao hitan'Andriamanitra ianao amen mason'Andriamanitra tena tsara be ary tsy ny masony ihany fa ny tanany koa sady zany ny sofiny koa halleloia zany le Andriamanitra hivavahantsika sy tiako ao anazy aloha amen halleloia dia izao alohan'ny ravahantsika dia misy filazana izay ho alefa eto hiditra amin'ny vantana eto zany filazana vany amin'ny pasteur Adolphe fary aman-drenitsika tsy eto misy fanikenya alleloia anikenya izy dia andefa message ao ry technicien alefa soary le afatra sady mandeha ihany fanatazana raky dehibe fa mandeha ny fotoana eto le robi keniany misy anay mizao tonga eto zay mba hamontsy ny conférence lehibe zay karakarain'ny pasteur sy ny mpianaikitra mpitarika fiangonana rehetra manerana ny Afrika marobe tokoa ny olona tonga eto natratra tany amin'ny 3 any soran'Andriamanitra fa tsara fampianarana satria fampianarana mikasiany amin'ny afo faray masina dia izy arinona fa hitondra fifoazam-panahy lehibe amina firenena maro ety Afrika mboary tsara le eny filazana petako zany dia izao raha sitrapon'Andriamanitra dia anao herinandro masitsika amin'ny herinandro avy iny noho zany dia makataka atsika fiangonana iomana ho tonga daholo ny Alakamisy masina
fa fotoana dehibe mihitsy io fotoana zay hitondrako ny fampianarana hitondrako n'le afo zay nomen'andriamanitra anay tetikenia dia ny alahady ihany ko zany tsy latsaka zany fa tena fotoana dehibe dia ity manaraka hoe daolo marary rehetra daolo marary rehetra samia fa fotoana hitady marary ianareo fa izy fanasitranana magaka ho ataon'andriamanitra amin'ny fotoana io zay zany ny afatra ampianako amintsika fa dia raha sitrapon'andriamanitra amin'ny herinandro miona ny fotoana no tanterana eto Kenya mantsy dia nanomboka tamin'ny Talata dia mifarana amin'ny Alahady. Mazava ve azontsika ve amin'ny Alakamisy masina zany hitondra n'le voandalana avy any pasteur Adolphe. Amen. Satria nandray avany izy dia izary izy. Alleluia. Dia aoka tsika tsy ho votsitra ny amin'izany fa ho tonga daholo. Amen. Alleluia. Dia ho faranantsika moa zany ny fotoana tamin'ity fotoana ny amin'ny folo tamin'ity androany ity hitsangana avy hatrany tsika hisaotra an'Andriamanitra. Saotra tompo ny afatanteran'ny fotoana farananay amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ray eo. Amen. Dia mirava isika tompoko ny fotoana riva.